Salama daholo, androany isika dia ndao hiresaka ny zavatra izay malaza ao amin'ny tambazotra sosialy Facebook ao amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa nanaitra ny maro raha nahita ny fitoviana izay misy eo amin'ny Dawily, ilay lehilahy nalaza tato anatin'ity herinandro ity teo amin'ny resaka fanolanana, sy dokotera izay fantatry ny be sy ny maro, izany hoe dokotera Rasota Kalasoandro izay isan'ny mpitsikera mavaivay ao amin'ny Facebook ao. Fa milohan'izay dia azadino fidimanao komentera amban'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny rehetrarehetra na avantsika video manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny video antsika ary azadino torokizany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahana manaraka tsy tahapaka ny video zay lefana sisy tomatoa gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Iaraha mahalala sy iaraha mahita fa tsy vitsy amin'ny malagasy izay manana pejy be mpanaraka, na ny lahy izany na ny vavy, indrindra fa ireo izay malagasy mipetraka ny ampitan-dranomasina any dia lasa mpitsikera ary tena lasa fantadaza amin'ny fahaizana mitsikera izay zavatra rehetra ataon'olona. Maro, tena maro izy ireo ary miha mitombo isan'andro satria manko ny malagasy rehefa monina sy mipetraka ampitan-dranomasina dia tena lasa hendry ary tena lasa tia tanindrazana tsy misy hoatra azy. Singantsika manokana ny dokotera anankiray izay dokotera ao amin'ny Facebook ao. Araky ny fahafantarako azy moa dia tsy dokotera mpitsabo izy fa mety dokotera na Facebook angambany, fa asa aloha raha tena dokotera marina ny tenany, fa raha ny fahafantarako ny zavatra ataony ao amin'ny Facebook ao dia dokotera amina fitsikerana. Tsy iza moa izany fa dokotera Rasota Kalasoandro izay isan'ny mpitsikera tena mahay ary tsy misy toazy raha amin'izany resaka fitsikerana izany, na amin'ny lafiny politika izany, na amin'ny lafiny fiainam-bahoaka, na ny ihany koa eo amin'ny lafiny resaka zavakanto sy ny kolotsaina sy ny maro hafa. Nandeha moa ilay live izay nataony Rimka ka iny avetrany i dokotera izay tena fatra-pahaizana amin'ny lafiny mozika fa nitsikera an'iny live izay nataony Rimka iny, satria io moa zany tsy misy tonga lafatra fa tratrany indro kely Rimka tamin'iny live izay nataony iny, ka avetrany ilay dokotera dia nivatravatra sy nanao komantera mavaivay. Tsy niandela akory ireo artista fa avetrany koa nanao publication an'ilay dokotera izay fantatry ny maro rehefa aveo fa efa nihiraka ilay dokotera tany am-piandohana tany fa tsy nalaza satria io laza io tsy tonga ho azy fa samy manana ny anjarany io. Ka teo ny rehetra vao nasahy namoaka feo amin'izay ny amin'ny hoe melohan'ny itsikera tompoko dia fantaro tsara aloha ny tenanao zay vao hitsikera ny hafa, ary fantaro daholy ny defaut-anao sy ny klemanao zay vao hitsaratsara ny kleman'ny hafa, satria manko mora ny mitsikera ny hafa. Ary matetika ny olona izay tia mitsikera ny hafa dia isany tsy mahazaka rehefa tsikeraina. Araky ny fahitako azy dia isan'olona mba tsy mahazaka tsikera ihany ka ilay dokotera izay malaza ao amin'ny Facebook ao, satria vao nitsikeren'olona izy dia iny avetrany izy fa namaly. Osetrin'izay hatrany tamin'ity herinandro ity dia nandeha ny resabe izay mahakasika ny Dawily izay fantatry ny rehetra fa ilay lehilahy izay tena nalaza amina fanolanan-jaza, ka iny moa zany noho ny andrasany be sy ny maro amin'ilay hoe ampiarana an'ilay famposirana izay lalàna vao nitapahana voatsely, ka mety ho Dawily zany no hisantatra an'izany famposirana izany. Tsy vitsy moa ireo olona izay natsikaritra fa ohatrany misy itovizana zany ny tarehin'ny Dawily sy ilay dokotera, izany hoe ilay dokotera Rasota Kalasoandro, ka iny avetrany fa nanao publication ireo olona ka nilaza amin'ny hoe sode arambazandrinao ity Dawily ity dokotera, ahoana ny hevitra ao amin'izy ity. Tsy faly amin'izany moa ilay dokotera satria iza moa ny te hitovy amin'olon-dratsy fa io moa zany tsisy te hitovy amin'olon-dratsy zany fa rehefa sendra ny tandrifo koa ohatrany hoe marina ilay resaka ary tsy vandy fa toa misy totovizana tokoa izy roa lahy, fa tsy fantatsa aloha na misy roham-pihavanana na tsy misy, fa maro ny olona izay mametraka fanontaniana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe sao de ara mba havanareo ity Dawily ity dokotera, sao de ara mba raha lahinao ihany ity Dawily ity dokotera. Izay ary moa mahakasika an'iny dia andrasantsika ary ny valintenin'ny dokotera amin'izay resaka fitoviana endrika amin'ny Dawily izay. Izay raha tomboko lasy tomboko vavy ny amaranako an'ity video antsika ity. Manasitsika rehetra na komantera ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina reny hevitra rehetra na avantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilike ny video antsika ary manasitsika tanandro hatrany abony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefana sisy tonga gasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.
fazao mavos agnambarany agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika jiobe mitiavako anao tsy miôva vo maika me mitô sasany anao tsiny falovy aminao zao tsiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tanignesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kasamiagnatsiny zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kasatao adala zaho tsy agny Azamiagnatsiny